za namana Ismaël tsy sasatra mampirisika ny mpijery ny mpiaino mba hijery ny film documentaire mitondra ny lohateny hoe Escadron de la mort, l'école française, izay nataony mpanao gazety frantsay Marie Monique Robin. Ka ny namokatra azy ho sary mihetsika dia ny production idéale audience, Canal Plus, Arte sy ny TV3. Raha manana fahafahana ianao mpiaino mba jereo tompoko izany film documentaire izany Escadron de la mort, l'école française. Toy izao ny tantara amin'izany film izany raha fitipitianina. Tamin'ireny taona 700 ireny nanangana mpitondra jadona erany Amerika Atsimo ny fianakaviam-be raisam-pirenena mba hiaro ny tombotsoany. Anisany natsangany tany ny General Videla filoha-jadona nitondra Argentine. Tamin'izany nataony fianakaviam-be raisam-pirenena azalambo ny mpanohitra na tany Argentine na tany ivelan'ny Argentine. Izay mpanohitra tratra de nogadraina na nampijaliana, zany hoe natao torture na natao tsy hita popoka mihitsy. Mba tsy afaka hiambo gadra politika ireo olona ampijaliana ireo sy ireo ampigadraina ireo, nisy heloka be vava niniena ny foronina, zany hoe nanamboarana dossier mba ilaza ny fitsarana fa mpangalatra na mpamon'olona izy ireo, zany hoe droit commun. Opération Condor no anaran'izany politika maloto nataony fianakaviam-be raisam-pirenena izany. Fantatry ny rehetra fa ny CIA Amerikanina no namatsy vola ny Opération Condor. Fa vitsy ny olona mahalala fa ny miaramila frantsay no nampianatra ny teknika fampijaliana sy famotena etsi-bahoaka avy anaty tao amin'izany Opération Condor izany. Ny ady tany Indochine sy tany Algérie no nahafahan'ny frantsay nandavorary an'io politika famotehana tolona avy anaty io tamin'ny andron'ny général iray parachutiste atao hoe général Osares. Tsy manenina amin'ny zavatra nataony ity général frantsay ity, ary nanoratra boky mihitsy azy izy mitondra ny lohateny hoe Mémoire d'Algérie. Ao amin'izany boky zany no anazavany général Osares amin'ny antsipriany mihitsy ny teknika fampijaliana sy ny fanaovana torture nataony tafika frantsay. Ary no mafisin'ity général ty zany raha vahiny mpanao gazety Claude Sérion izy tao amin'ny France 2. Koa satria nalaza ratsy loatra ny Escadron de la mort noho ny zava-doza navoaka ny général Osares, nesoriny filoha Jacques Chirac taminy ny maro-boninahitra Légion d'honneur tamin'ny 12 jona tamin'ny 2010 dia nanova politika fanjanahana ny frantsay. Mbola ampiasany ihany mamono vahoaka ny mpitandro filaminana eo an-toerana fa namorona vondro-tafika vaovao ny frantsay dia ny ataony hoe RECAMP, renforcement de la capacité africaine de maintien de la paix. Manana endrika iray tsy fantatry ny be sy maro ny francophonie dia ny fitsinjovana ny ady tsy hitranga, prévention des conflits. Io endrika io no ahafahany OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, miditra amin'ny fibaikoana ny tafika amin'ireo zanatany taloha. Tsy miditra mivantana izy fa miafina ambany elatsy ny firenena mikambana amin'ny alalan'ny vondrona tafika RECAMP. Sao ianao mpiaino diso hevitra mare hoe capacité africaine zany RECAMP zany, ka eritreritra fa any Afrika ihany no ametrahan'ny frantsay ny RECAMP. Misy RECAMP koa tompo eto Madagasikara, ary anisan'ny rezimanta milatra eny Mahamasina ny RECAMP malagasy isaky ny 12 jona. Eto dia mampirisika anao mpiaino amaky ny gazety Tribune tamin'ny taona lasa 20 oktobra. Mitantara ny sarinady nataony RECAMP gasy tany Mahasolo faritra Bongolava. Dia ho hitanao amin'izany gazety Tribune izany fa kompani miaramila frantsay roa mihitsy no nampiofana ny miaramila gasy, ary nanatrika tany ny premier ministre lefitra Ajo Andrianenarivelo, ny général Clary Andriamahary, secrétaire général ministère ny fiarovana, ny général Learjon André filohan'ny état-major. Izay tamin'ny 12 fa amin'ity 13 ity ny colonel Mamnirina Rakotiniena no notendrena ibaiko ny RECAMP gasy,
andeha andamina ady any Afrika ambany fibeko ny firenena mikambana. Ny fanjakana frantsay amin'ny alalan'ny ministeran'ny raharaham-bahininy sy ny ministeran'ny fiarovany no mandrindra ny asan'ny rekampa rehetra, miantoka ny fiadiana isam-batan'olona, miantoka ny fitaovam-pifandraisana, miantoka ny akanjo sy ny fiara. Efa vonona hono izao ny rekampa gasy andeha hiatrika ady any Afrika, satria efa nanao fiofanana teny Tampoketsa tany distrikany Ankazobe tamin'ny jona tamin'ity taona ity. Raha mbola etsika madinika no mitranga, ny mpitandro filaminana eo an-toerana ihany no asain'ny frantsay manao herim-pamoretana, manaparitaka ny mpanao fihetsiketsehana ary mandefa entona mandatsa dranomaso. Fa rehefa ady goavana no mitranga, miditra antsetra ny miaramila frantsay dia entiny manampy azy ny rekampo avy amin'ny zanatany hafa. Izany no nitranga tany Mali. Niditra alohan'ny miaramila frantsay nanao ny opération Serval. Dia niditra ny miaramila afrikanina nanao ny opération MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Ho an'ny malagasy, irany ankany Darfour, irany ankany Mali, irany any Côte d'Ivoire ny rekampo gasy rehefa avy nomeny fiofanana araka ny voalaza teo. Kanefa tsy mbola voafeny ny mpitandro filaminana malagasy ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara, zany hoe varavarana tsy afaka riba agnaniana, tsy azo re menabila, tsy voafeny vakotrano eto Madagasikara, miparitaka eny rehetra eny ny basy satria miaramila sy mpitandro filaminana no manampy ny dahalo. Miaramila atao amin'ny RM1 Analakely no mpivarotra bala sy basy. Miaramila atao amin'ny Kapisaty no namoaka fianamiana nisy miaramila ny rasy premier RFI sy RTS nanao fandrobana teny amin'ny cité Akanisambatra Itos. Nisy adjudant zandary tratra ny varotra bala sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa vaky eto Madagasikara ny ady an-trano kotreny, andefa rekampo afrikanina eto ny frantsay anampy ny opération Betsiboka efa nampidiriny eto. Dia amono malagasy indray tompoko ny Soanagaly toy ny nataony tamin'ny 1770. Rehefa vaky eto ny ady an-trano, amizay ary amizay ihany vo afaka mipiditra résolution any amin'ny filankevim-pilaminan'ny firenena mikambana i Frantsa, angataka ny andefasana ny MINUSMAD, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation à Madagascar. Izany no teteny, kanefa indrisy nivoaka ny nafeniny satria lasa lohaloatra ny vavan'ny Sisano. Alohan'izy nandeha teto tamin'ny 13 Jolay, zany lazainy Sisano hoe entiny any amin'ny filankevim-pilaminan'ny firenena mikambana i Madagasikara, nefa tsy trano vaky, tsy olona maty, tsy tanety mirehitra. Ny mahasamihafa ny miaramila aziatika amin'ny miaramila afrikanina sy malagasy dia ity: ny miaramila aziatika na vietnamiana na sinoa na Afrika Azia Atsimo antsinanana dia miaro ny vahoaka ka mampitodika ny basiny any ivelany, mamono ny mpanjana tany sy ny mpananibohitra. Fa ny miaramila afrikanina sy ny malagasy kosa izay nahazo fiofanana tamin'ny frantsay dia mampitodika ny basiny aty anaty, mitifitra ny vahoaka, miaro izy ny mpanjana tany. Ary ity namany Ismaël ny fanontaniana mahagaga napetraky ny général Sylvain Razafamandimby, filohan'ny état-major taloha, raha ny vahiny to amin'ny invité du Zuma izy tamin'ny 10 Jolay. Hoy izy: tahaka ny ahoana moa ny tafika tadiavintsika? Tsotra ny valiny teny zany amiko namana Ismaël de izao: tafika ampy fitaovana, miaramila tsara sakafo, miaramila tsara fitafiana, tsara trano ipetrahana, tsy ny généraly ihany fa atrany any amin'ny 2e klasy. Miaramila tsy manao politika ka mifanaraka amin'ny fahamendrehany ny fiakaran'ny grady, fa tsy noho izy mahay miborosy ny mpitondra. Tafika miaro ny vahoaka malagasy fa tsy miaro ny vahiny sy ny mpitondra bolokiny, ka mampitodika ny basiny any ivelany, mamono ny mpanjana tany fa tsy aty anatiny mamono ny vahoaka. Tafika tsy miara-miasa intsony amin'ny frantsay, tsy noho ny fankalana azy
fa izy mihitsy araka ny voalazana teo namany Ismaely no sady tsy nanome voninahitra ny tafika malagasy tamin'ny fankalazana ny 20 jona no mampiato ny fanampiany ny tafika malagasy. Rafitinina dia izao ny tafika ilaintsika araka ny hevitro dia tafika ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ny vahiny.